ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika rehetra rehefa nahatratra ity alarobia 5 ny volana aogositra ity dia manonana ny fiadanan'ny tompo amintsika ny tokantrano any. Ny mofinainantsika anio a dia ny bokin'ny Daniela toko 9 andininy 7:70 ka hatramin'ny andininy 5:20. Daniela toko 9 andininy 7:70 ka hatramin'ny andininy 5:20. Ndevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany riavako. Dia nandidy ny mpanjaka ary nentina Daniela ka natsipy tao andavaky ny liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe: Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva ny hamonjy ianao. Ary nisy vato natampina ny vava lavaka, ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanomboaka seny sy tamin'ny fanomboaka seny ny andrian-dahiny mba tsy hovana ny teniny amin'ny Daniela. Dia nody tany andapa ny mpanjaka ary tsy nitendry hanina mandritry ny alina sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany ary tsy nahita torimaso izy. Dia ny fomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liona. Ary noho ny tonga teo amin'ny lavaka izy dia niantso ny Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe: Ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitra izay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va? Namaly ny mpanjaka Daniela hoe: Mpanjako, ho velona mandrakizay enenao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombana ny vavan'ny liona tsy handratra, satria fahamarinana no hitany tamiko. Ary teo anatrehanao koa mpanjako tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina fitaon-davaka Daniela. Dia nakarina fitaon-davaka Daniela ary tsy hita nisy ratra izy satria nino an'Andriamanitra. Ary ny mpanjaka nandidy ka nentina ireo lehilahy ny ampanga ny Daniela ireo. Dia natsipy tao andavaky ny liona izy mba amin'ny vady aman-janany. Ary ny liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory azy izy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavako malala velom-pelonana any Daniela ny manodidina ny Daniela. Velom-pelonana ny Daniela noho ny famirapiratana. Tsy dia hoe fanirian'ny Daniela loatra ny hoe mirapiratra, tsy tao anatin'ny vinam-piainan'ny Daniela loatra zany. Raha mamaky tsara ny tantaran'ny Daniela isika dia tsy dia hoe famirapiratana dia manahoana loatra ny zavatra nitadavin'ny Daniela tao amin'ny fiainana. Fa noho ny famindrampon'Andriamanitra izay tsy hay hazavaina na hay hazavaina amin'ny lafiny hoe fahasoavana sy fitiavan'Andriamanitra dia namiratra ny fiainan'ny Daniela. Ireo olona rehetra nanodidina ny Daniela, ireo tsy mpiray tany razana aminy zany, dia nitsiriritra azy. Araka ny fantatsika dia ny fitsiriritana rehefa tsy voatandrina dia manjary fialonana. Ary ny fialonana rehefa tsy resy dia tonga vakalana. Ary ny vakalana rehefa tsy resy dia tonga famonoana tahaka izay nitranga amin'ny bokin'ny Daniela. Daniela reto dia velom-pitsiritana azy ny nanodidina azy. Ary nisy ara moa eritreritra mihitsy hoe ahoana moa no inona nahatonga ny Daniela ohatr'izao e. Inona moa no mahasamihafa anay amin'ny Daniela fa nahoana Daniela no nitafita ohatr'izao mamiratra, tiany mpanjaka, isan'ny olona ambony telo voalohany tao anatin'ny fanjakana Darios, tao amin'ny fanjakana nitokisan'ny Kirosy zany. Kirosy izay mpanjakan'ny Persa na mpanjakan'ny Persianina nandresin'ny fanjakana Babilonianina ary tena mitraka ny Darius ho gouvernoura. Ary Darius gouvernoura kosa indray no nifidy an'i Daniela ho mpiara-miasa aminy. Isan'ny mpiara-miasa telo akaiky indrindra tamin'ny Darius gouvernoura Daniela. Fity lehibe zany eo mason'Andriamanitra sy ny fiarahamonina. Dia ny alina any Daniela ireo manodidina azy. Ary satria tsy nahafetena dia nikendry izay hahafaty azy. Ny toko 5 manontolo dia nde tsy valam-paratsika ny endrika nisehony zany fakalana zany ny fandrika natao
fa nefaran'ilay fandrika dia nahatonga ny Daniely anatsipy tao andavaky ny liona dia noentina mampahirentsika dia ity Daniela toko faheny ity ary ndiny fa 7 manao hoe ary nisy vatona ny tampona ny vavalavaka ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanomboaka seny sy tamin'ny fanomboaka sen'ny andrendahiny mba tsy hovana ny tenina amin'ny Daniela zany hoe efa sele zany hoy ntsika mahazatra efa sele zany ny hoavin'ny Daniela fapotika nalatsaka nalaina natsipy tao andavaky ny liony Daniela ny persianina dia mazdeista hoy tsika manompo any Zoroaster na Zoroastro misy mazay zay Andriamanitra ataotsika hoe miafo mampiasa ny afo ao anatin'ny fanompona dia ny persianina tsy mba mampiasa afo rehefa manasa azy fa mampiasa ny lavaky ny liony zany hoe ny fanamelohana faratapony mafindritra tamin'ny andro ny persianina dia alatsaka ao anaty lavaky ny liony dia Daniely io zany ary tsy vitan'izany fa ny saronana vato zany hoe ny filazatsika azy hoe sele nasiana tomboka se ny dikan'izany vitany amin'ny Daniela raha ohatra ka jereny ireo rehetra manodidina azy zany dia vitany amin'ny Daniela efa ao anaty lavaka izy ary ny lavaka efa voahidy ny fahafatesana efa ao anatiny miaraka amin'ny ao ny liona dia ho azotsika sary an-tsaina ny mety ho fifaliana ireo zay namandrika ny Daniela ireo mpiara-miasa rehetra ny komande ireo rehetra zay nakahala ny Daniela dia ho azotsika sary an-tsaina ny mety ho fibitahany tsy notantarain'ny bokin'ny Daniela moa ny fifaliana ireo olona ireo afary amin'ny 520 vao hitanany hoe ny fahaizan'ny mpanjaka izy ireo satria namandrika ny mpanjaka ary dia voahidy tao anatin'izany lavaka izany Daniela sele ho itsika verina indray toy ny milaza hoe vita tapitra teo amin'ny tantara fa zao rehefa koa malala tsy tapitra ny tantara fa vao manomboka raha ohatra ka tsy nanana an'Andriamanitra Daniela dia tapitra teo amin'ny tantara fa kay ireo olona izay nakahala ny alina ny fofony ainy Daniela ny tapitra teo amin'ny tantara fa ho an'ny Daniela fiantomborona tantara vaovao indray hoy tsika hoe Daniela izay niaran'ilay fankahalana dia io fanavotan'Andriamanitra fa inona kay ny zava-dehibe dia izao inona kay nahatonga ny Daniela nandresy inona nahatonga ny Daniela nandresy tao anatin'ilay fahafatesana ilay lavaka efa vita sarona ary ny liona zay sarona fahafatesana inona ny fanalahidin'ny Daniela inona kay ny fanalahidy ka nahatonga ny Daniela zany hoe noaviny efa ny olona zany efa vitany aminao zay ny aminao voakatonao anao tsy resahana tsony ianao oro-pakahala azy fa nefa zavatra hafa nytoy ny tantara inona ny nahatonga n'ilay tantara vaovao zavatra telo ry afaka malala zavatra telo ny voalohany dia izao Ioseo an'ny Daniela io miteny tamin'ny mpanjaka izy manao hoe ry mpanjako satria marina teo anatrehan'Andriamanitra zange marina teo anatrehan'Andriamanitra natao hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra dia afaka malala tsy lay hoe amin'ny eritreretintsika tsika mantsy famaritana nataontsika hoe marina dia amin'izao andro enatsika izao dia lafin'ny morala foana hoe ka tsisy an'izao ange tsisy kianina ange eny marina zany ao anatin'ny fahamarinana zany fa ny atao hoe marina amin'ny bokin'ny Daniela dia mahatoky ka tsy nanompo afa-tsy Andriamanitra ny atao hoe marina dia izao tsy nivadika tamin'ny finoanan'Andriamanitra hoy tsika manao hoe raintsika vavahana kristianina ndraindray mieritreritra zay tena zava-dehibe tokoa ny morala hoe tsy misotro toka tsy fantatro zay mety ho amaritantsika an'iny eny ekeny zay manana etika kristiana ekeny zany vokatry ny finoana zany fa ny marina zay resahan'ny Daniela voalohany eto indrindra ry afaka malala dia ity lay hoe tsy fivadiana tamin'Andriamanitra
ny tsy fivadiana tamin'Andriamanitra aza tonoana fa teo anivona firenena mpanomposampy Daniel mpanomposampy na ny Persianina na ny Babilonianina fa tsy nivadika Daniel zay lehibe marina avako malala afaka ao anatin'ny fahafatesana isika afaka amin'ny vavany lioana isika rehefa mitoetra ao mahatoky tsy mivadika amin'ny fonan'Andriamanitra ary tsy hoe ny herintsika no afahantsika miatrika an'izany fa itenen'ny Daniel io manao hoe satria Andriamanitra marina mpitsara marina no zany rehefa malala eto amin'ity bokin'ny Daniel ity dia mampahery ianao izay misy mandalo zavatsarotra miendrika maro isan-karazany ary mety efa mieritreritra mihitsy manao hoe tena seleny amiko vitany amiko to tsy tafavoakatra anatin'ny ty lavaka ty tsony to tsy tafavoaka tsony zany vitany amiko noho ny toe-javatra maro isan-karazany fa zao ry afako malala amin'Andriamanitra tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra fa izao no marina eo anatren'Andriamanitra venao ary raha hitanao fa tsy marina eo anatren'Andriamanitra ianao dia manaova tahaka ny Daniel mandolia mivavaka lay ratsy dia mepangatsika Satana zany dia mepangatsika satria mahafantatra ny mety ho toetra atsika dia mepanga izy no inona koa izenao vitany aminao tsy avotra tsony ianao sy ny sisa rehetra arak'izay hitantsika amin'ny bokin'ny Daniel fa zao ry afako malala ny tenin'ny soratra masina raha misy manota dia mahana solofavo ao amin'Andriamanitra izy dia Kristy Jesosy Kristy ilay marina zany ry afako malala aza tisy fanantenana aza kivy na ao anatin'ny eritreretinao zavatra sarotra lavaky ny liona azy ianao dia izao natapina azy io sokafan'Andriamanitra ho anao sokafan'Andriamanitra ho anao fa tsy voafetra ny herin'Andriamanitra fa mino ny tompo za tsy mivadika aminao tsy hivadika aminao fa ianao n'Andriamanitra fa ny faharoa afako malala inona koa kay ny fanalahidy faharoa nahatonga lay lavaka ny sokatra indray dia zao ry afako malala itenen'ny bokin'ny Daniel io izy manao hoe za Andriamanitra za ry mpanjaka tsy hoe tsy nivadika tamin'Andriamanitra ihany fa tsy mba nanisy ratsy olona ny fiarahamonina ankehitriny ry afako malala dia fiarahamonina hafahafa be mihitsy ny fiarahamonina ankehitriny dia fiarahamonina hafahafa be mihitsy fiarahamonina izay ataontsika hoe mora latsaka ao anatin'ny fialonana tahak'izay nitranga tamin'ny bokin'ny Daniel fiarahamonina mora latsaka ao anatin'ny fahakalana fiarahamonina mora miady fiarahamonina mora mifandrafy amin'ny zavatra tsy te manahoana loatra satria fiarahamonina tsisy fitiavana ary dia izany fiarahamonina zany zany no hita ny ainina nyreo manodidina ny Daniel hitantsika eto ambonin'ny tany fa ny olona dia tena mifandrafy mihitsy na sendra mijery fotsiny ary ianao ohatra ao anatina tambajotra dia misy olona mba ataontsika hoe mitantara amin'ny fiainany ka mahita fombiazana dia minoa hainao fa isy olona hiteny hoe enao koa dedaka raha misy olona mba milaza ny ataontsika hoe ny fifaliany no ny amonjanany dia minoa hainao fa izy hiteny manao hoe tsy ampahafiriny raha misy olona milaza ny tsy amparatelo n'izay mba nahitany fahombiazana teo amin'ny fandraranana teo amin'ny tsy fantatra teo amin'izay mety ho nataony fambolenina ny fiompiany dia izao vitsy no ampahery ary ny fiarahamonina izay iainantsika kehitriny dia fiarahamoniny ady anaty akata ka tsy akijerina iza na iza fiarahamoniny akan-dasitra fiarahamoniny tolona ambony vatolampy dia zay vo zay menjera avakoloha ary dia zany fiarahamonina zany no aseho amin'ny Daniel eto fiarahamonina izay hitantsika fa na dia amin'izao andro ataontsika hoe fotoana tokony isiny fahaisan-kina pireneny izao ary fotoana izay tokony hampisy fiombonana izao ara dia tsy hitantsika eo anatin'ny fiarahamonina eto ambonin'ny tany zany tsy metraka famary fantaintsika iny moa mahatonga zany sy ny sisa rehetra fa te ilaza n'ilay fototrolana fotsiny ihany tsika manao hoe le afako malalo tsy any amin'izao tontolo izao mihitsy na hitanao fitiavana
tsy manana zany zao tontolo zao fa izao hoy Daniel manao hoe za tsy mba latsaka tao anatin'izany zay nahatonga ny vava ny liona ny kombona zay nahatonga ny vava ny vatona sarina ny lavaka isokatra satria tsy mba nameno ny foko tamina fakahalana nafinaritra ny asara ataontsika ny fijoroana vavolombelona natao Nelson Mandela 30 taona latsaka kely 30 taona Nelson Mandela no nigadra fantatsika asa raha namaky le boky anankiray ianao ny lalan'ny fahafahana fa rehefa nivoaka izy ilay fonja dia zao ny teniny voalohany manao hoe rehefa nivoaka izy zany manao hoe za tsy manana lahelona amin'iza na amin'iza za mamela izay rehetra nanenjika zay rehetra ny fofony aiko afaka malala betsaka amintsika no zao mitoetra raha zao mitoejahatra maso samihafa ny tena mety efa andavaky ny liona mety misy tsisy asa tsony ravarena tsy fisinana moiavana tsy fahasalana be dia be fa zao ry afaka malala tsy farany tantaranao io tsia minofa tsy mifaranao ny tantaranao fa manompika eo ny tantaranao tantara vaovao tahaka neny Daniel na sandratra nivoaka vao anaty lavaka Daniel noho izany ry afaka malala fa izao mahereza manaova voady hoe tompo zany foko tsy ampiasaiko amin'ny fakahalana olona fa ampiasaiko amin'ny fitiavanamana zay ny herin'ny Daniel eto manao hery mpanjako za ange tsy nanaratsy anao ianao nge ny vavan'olona ny amiko hoe ianao nge mpanolotsaina anao ange namitaka anao ny olona manodidina anao ange natonga anao ohatr' zao ny ino ohatr' zao hoe fa za tsy nanisy ratsy anao de afaka malala engany eo Daniel ianao aza mamaly ratsy ny ratsy dia hitanao fa ikombona ny vavan'ny liona aza mamaly ny fakahalana amina fakahalana dia hitanao fa tsele zany no avinao tsy potika zany no avinao sokafan'Andriamanitra anao na dia ny fasanazy satria nandresy ny fahafatesan'i Jesosy fa raha andriavako malala hoentina mampahery anao hoy ny bokin'ny Daniel manao hoe de efa vitany amin'ny Daniel raha ohatra ka maha-olombelona nijerena saingy zao nakarina tao izy satria nino an'Andriamanitra hoe afako malalo ny afananakoro voalohany dia toetra fanapaha-kevitra ny hoe za tsy ova amin'Andriamanitra faharoa za dia tsy hamen'ny foko fakahalana na valifaty zany na inona fa izay no entin'Andriamanitra mamonjy aho mikombona ny vavan'ny liona rehefa ao zay fa izao rehefa ko malala tsy ampy zay ny bokin'ny Daniel hoe dia nakarina avy tao andavaky Daniel ary tsy hita nisy naratra izy satria nino ny Andriamaniny ny finoana ry afako malala ny finoana io tena zava-dehibe indrindra ny finoana Daniel ina le finoana mahafinaritra be ny teny malagasy ny avin'ny teny hoe nino nazahoana ny teny hoe misotro mitovy vakateny ihany mitovy ihany ny teny hoe nino sy misotro misy teny malagasy hoe fampinomana fampisotroana ny dika teny mihitsy zany dia izao toy ny misotro ka manjary fahavelomana afaka malala mikombona ny vavan'ny liona ary afaka ao anatin'io lavaka sarotro ianao rehefa mino ny manafaka anao ao anatin'io lavaka sarotro io lavaky ny liona io dia izao ny finoanao ny toetranao manakombona ny vavan'ny liona nanana toetra soa ianao miankina tamin'Andriamanitra nanana toetra soa ianao tia namana fa tsy mbola afaka ao anaty lavaky ny liona fa ny manafaka anao anatin'ny lavaky ny liona dia ny finoanan'Andriamanitra mikombona ny vavan'ny liona hoy Daniel satria nino natoky an'Andriamanitra marina teo anatren'Andriamanitra mikombona ny vavan'ny liona ry mpanjako satria tsy nanisy ratsy anao fa izao akarina ao anaty lavaka kosa satria nino ny famonjena nataonao zay mahatonga an Jesosy Kristy tompo afako malala ny teny manao hoe zay rehetra mino no mahana amin'ny fiainana mandrakizay ilay Jesosy Kristy tompo afako malala mino azy ianao
dia ho velona minoa azy ianao asan'ny apôstôly toko fahaenina mbiny folo hoy ny apôstôly tamin'ilay mpifatotra tamin'ilay miaramila iny nataoko mba hovonjena olay miaramila zao nytenena manao hoe minoa an' jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao minoa an' jesosy tompo dia ho akarina ao anaty io lavaky ny fahadisom-panantenana io lavaky ny fahasarotan-javatra maro isan-karazany io lavaky ny etraketraky ny olona lavaky ny fankalan'ny olona lavaky ny fialonan'ny olona lavaky ny toejahatra mahasomihafa zay tsy niankina taminao io afaka ao anatiny io ianao rehefa mino mahire zary ary matoky fa ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra tsy averan'Andriamanitra ho tavela ao anaty lavaky ny liony zany fa ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra akariny tsisy aratra ho vavolombelony sy ho fiasana ho belan-tanàna ivavaka sika ry avako tompo misotranao sainony amin'ny tantarany Daniela zay mampianatra anay fa ny fiainanay mpanomponao tsy azo niza na iza firana fa ianao ihany no mitondra azy ary aminao tsy tapidalaka aleny mpanomponao hainao ny manokatra na dia ny fasanaza ao anay hainao ny manakombona ny vavan'ny liony hainao ny mampangaiay ny fahavalonay hainao ny mampahamenatra izay manentsika anay hainao ny mitahiry anay ho salama hainao ny mitona anay ho faly amin'ny isan'andro tompo dia misaotra anao zay ho ny amin'ny tantarany Daniela zay mampahery anay ao anatin'izao vanim-potoana sarotra sy mampangirifiry zao ataovy marina izay tompo tazony fa tsy mahazona anao marefo malemy ataovy marina hoe masonao aza velanao anjaka ao anatin'ny fonay na eto anivon'izao tontolo zao feno fankahalana aza ny misy anay dia aza velanao anjaka ty anatinay ny fankahalana fa ny fitiavana namana fitiavana amin'ny mpiarabelona fitiavana ny manodidina anay no ataovy manjaka eo amin'ny fonay ary dia tao amin'izay tompo hakaro asondroty ny fiainanay ho tazany zay rehetra mijery anay fa mandresy zay rehetra manana anao tsy menatra zay rehetra manana anao dia mivavaka izay tompo jereo ireo marary sy trano jereo ireo any tokantrano jereo ireo ravahaza jereo ireo manana olona mpiainana jereo ireo metoraka aminao jereo ireo miandrandra famonjena famindram-po ianao tsy tratra ny tananay ireny fa tratra ny tananao Andriamanitra famindrao fo tompo aza ela fizahatoetra ianao fa jereo ny tanindrazanay vangy hoe ny firenenay vavak'izay tompo an'ireo havanay fa nisy nydona mpahoriana ampahirezo izy ireny anaiky tompo fa ianao ny manome dia ianao koa ny maka arak'izay fandaharanao dia ampahirezo no ianao Jesosy Kristy mpamonjy anay nanaovanay izany vavaka zany ary ametrahana ny fiainanay ambany fahasoavanao amen.